Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy. Miarabanao indray ty fotoana mahafinaritra ity izay fotoana iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra, mianatra ny Baiboly manangana fiainana. Ho tahin'ny tompo manokana ianao ary mino zay fa azo hery atsapa zavatra, ndray zavatra indray ianao amin'ity fianarantsika ny tenin'Andriamanitra ty ato amin'ny Eksodosy 7:20 tsika amin'izao fotoana izao. Alohan'ny vavahantsika ary ametraka an'izao fotoana izao ampelantanan'ny tompo miarabanao pasteur. Manono ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika menakavita. Raha eo misotranao zay satria dia notahinao indray amin'izao fotoana izao dia afaka hianatra tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe aminay ary tombontsoa manokana ho anay ny fanarahana an'izao fandarana izao satria dia hikorina ny herinao hikorina amin'ny alalan'izao fandarana izao ny fahasoavanao dia ho tonga aty tokantrano, ho tonga aty anatinay, ho tonga eo amin'ny fiainanay ary isy fiovana lehibe ny tenanay, ny fiainanay, ny manodidina anay. Hikorina ny herinao ary andray ary anana anjara amin'izany izay amin'izao fotoana izay ianarana ny tenin'Andriamanitra izao. Aoka ho tahina manokana izao fotoana izao. Ny kelikely hery dia herindray, ny reraka dia tanjaka indray, ny malahelohelo dia ho feno fifaliana indray ary atanjaka indray ny finoanay ao anatin'izao fanarahana n'izao fandarana izao. Voninahitra tompo dia honao rery ihany misaotra Jesosy eo. Amen. Inary tompo lasa arsika Eksodosy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 izany vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manangatsao foana, aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidi-doza. Aza manaraka ny maro anao hoe anao ratsy ary aza mamaly ny amin'ny adiny olona ivily anaraka ny maro amadika ny rarina. Aza mandravaka ny teny malahelo eo amin'ny fandaran-teniny ianao. Raha hitanao maniny ombony fahavalonao na borikiny dia averenao any amin'ny mihitsy zany. Raha hitanao borikiny izay mankalanao mionaka ao ambanin'ny entany dia aza malaina monjy azy ianao fa manampiny namanao amin'ny mahazo tokoa. Aza mamily ny rariny izay ananany malahelo ianao raha manana ady izy. Manalavira ny teny lainga ary aza mamono izay tsy manatsiny sy izay marina ianao fa tsy hanamarina ny meloka aho. Ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly mahajamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina. Ary aza mampahory ny vahiny fa ianareo malala ny fon'ny vahiny satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ihany ianareo. Ary eny taona no amafazanao amin'ny taninao sy anangonanao ny vokatra fa amin'ny taona fahafito kosa dia ahatsahatra tsy hovolena izy mba hisy ho an'ny malahelo amin'ny firenenao. Ary izay sisan'ireo dia mba ho an'ny biby an-tsaha kosa. Toy izany koa no ataonao amin'ny tany bolobokao sy amin'ny taninao livanao. Enemana no anaovanao ny raharahanao fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao mba ialan'ny ombonao sy ny borikinao sasatra ary maka ny zanaky ny ankizivavinao sy ny vahiny aina. Ary tandremo izay rehetra nolazaiko taminareo ka aza manonona ny anaran'Andriamanitra hafa akory ianareo aza vela ho re amin'ny vavanao izany. Intelo isan-keritaona no anaovanao andro firavoravona ho ahy. Tandremo ny andro firavoravona fihinanana mofo tsy misy masirasira. Afotoana no hinanana mofo tsy misy masirasira arak'izay nandidiko anao amin'ny fotoan'andro amin'ny volana biba fa tamin'izany nivoanao avy tany amin'ny tany Egypta. Ary eo ka tsisy iseo foana tsy hitondra fanatitra eo anatrehako. Ary tandremo koa ny andro firavoravona amin'ny fijinjana ny voaloam-bokatry ny asanao izay anafafinao tany an-tsaha sy ny andro firavoravona amin'ny fanangonana ny amin'ny faran'ny taona. Raha manangona vokatry ny asanao avy an-tsaha ianao dia intelo isan-keritaona no isehon'ny lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehovah Tompo. Aza manatitra ny rano zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy ianao raha mbola misy masirasira ao aminao. Ary aza vela otra maraina ny saboran'ny zavatra ny vonoina tamin'ny andro firavoravona ho ahy. Ny santatry ny voaloam-bokatry ny taninao dia hoentinao ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro zanakosy amin'ny ron'ny reniny. Pasteur. Ia zava-dehibe zay pasteur Andrenirina Alvarez. Ny fianarantsika ity tenin'Andriamanitra ny Baiboly iray manontolo ity
vita moa zany pasteur ny fitombavaka lehibe sy goavana tetsy amin'ny collision de Madagasikara zay azo everina fa tena fotoana mihezinezina tokoa izay voalohany aloha tena natrehan'Andriamanitra nisy ny fanatrehan'Andriamanitra mahery vaky izay nandrenesana toroteny goavana fampianarana goavana nanaovana vavaka matanjaka satria tena vavaka neny natao teny pasteur vavaka ny natao teny tena vavaka ny natao teny vavaka ny natao teny ary ny olona nanatrika ny fotoana io dia natsapan'izany fa tsisy vavaka amin'ny vazovazy teny fa tena vavaka matanjaka no natao teny amin'ny collision de Madagasikara tamin'ny sabotsy lasa teo za moa tsy resaka ny hoe ny hamaroan'ny vahoaka satria ny tena zava-dehibe ny tsy ny hamaroan'ny vahoaka pasteur fa na izany naty zany aloha dia tsy omby ny collision tsy omby ny collision satria na ny seza tena gradin na ny seza tety ambany satria tety ambany nasiana seza maherin'ny 3,000 fa ataoko hoe na mbola nampiana 3,000 ary na 4,000 tsy omby ny seza teo ambany na mbola nampiana ohatr'izay ara dia tsy omby be da be ireo olona tsy nahazo toerana tsy nahazo plasy maro ny olona fa tsy dia zay hamaroan'ny olona zay satria tsy spectacle akory natretsika tena tsy dia ny hamaroan'ny olona nytitsika songadana fa anisan'ny zavatra tena lehibe natao tena mako pasteur dia ny hoe hibaiko ny zavatra rehetra hoe manamotrana ny herin'ny fahavalotsika dia hibaiko ny zavatra rehetra fa tena mahavarina pasteur Alvarez fa tao anatin'izay andro vitsivitsy zay tena mifanisinisy mihitsy ny telefônina voarayako ny amin'ny hoe zavatra no raisin'le olona tao arinan'iny le fotoana tena iny le hoe ny baiko mihitsy mivalim-bavaka ny baiko anisan'ny zavatra natao teny hoe ny baiko ny filaminan'ny tokantrano ny fahasalamana ny miliara fa dia mahavarina pasteur ny zavatra taon'Andriamanitra ny mahalasa ny saiko dia hoe ohatrany hoe raha fijery maha-olombelona dia fifandrifian-javatra ve zany fa tena nisy zavatra tsy nihetsika mihitsy teo amin'ny fiainan'ny olona zay niantso anaty telefôna satria ny za koa mbola somary tsy dia afaka hoe mifandray aman'olona hoe nresaka direct fa le telefôna ny olona no mijoro vavolombelona ary za manoloana nyty fahita lavitra ireo olona rehetrarehetra zay nahatsapa izay fijorona vavolombelona taorinan'izay dia afaka miantso ny tompona andraikitsy ny télé na pasteur zay mba fantatrao mba hoentsika hijoro vavolombelona fa na zany naty zany pasteur amin'ny sabotsy ho avy izao dia izy fijorona vavolombelona goavambe ny vokatry ny fotoan'iny tamin'ny sabotsy azanao zany hoe ny fijorona vavolombelona amin'ny sabotsy ho avy izao zany tsy le fotoana hoe tsy hoe sitrana tamin'ny roa taona ianao na sitrana tamin'ny enim-bolana lasa fa ny vokatry n'le fotoana tamin'ny sabotsy ho avy izao iny no hijoroana vavolombelona amin'ny ny vokatry le sabotsy lasa teo no hijoroana vavolombelona amin'ny sabotsy ho avy izao hoe inona ny zavatra satria tsika le hoe ny baiko ny zavatra rehetrarehetra fa maro le olona ny antso zay tsy vitatsika eto moa ny hitanisa ireny fijoroana vavolombelona ireny fa maro miracle pasteur izay nataon'Andriamanitra mihitsy teo amin'ny fiainatokantranon'le olona teo amin'ny fiainan'ny olona tena maro ny fahagagana izay tsapan'ny olona voarayan'ny olona tao zany pasteur Andrenirina Alvarez zay ny azo tenenina itoy io fotoana io moa amin'ny sabotsy ho avy izao pasteur manamotsana ny tanjaky ny fahavalo fa dia ny tena angeza be amin'ity zany tena izy fijoroana vavolombelona hoe ireo zay natsapa rehetra aloha ngamba ezahana ny hoe tsy dia hoe ovo afaka hijoro vavolombelona daoly amin'ny sabotsy satria vahoaka manalina ny tena maherin'ny eninalina ny vahoaka tonga tena ngamba pasteur raha fijery koa azy za zany tena mino pasteur hoe isy vahoaka maro dia maro hijoro vavolombelona ka dia ny zavatra ty tsika ho tenenina sy ampaherezana an'ireto olona ireto dia ny hoe amin'ity herinandro ity manantena fa mbola nao zavatra Andriamanitra ho anareo zay nanatrika an'ireny fotoana tany ireny dia ny hoe zavatra tao dia baikoy nisy fampianarana nomeko moa teny pasteur ny hoe ny zanak'Israely dia niodidina intelo amby folo mahery intelo amby folo ny mandany Jeriko dia nirodana ny mandany Jeriko
dia aza manaiky amin'ny terinandro ity fa mbola fotoanany mihitsy tsika ao anatin'ny fotoanany mihitsy tsika pasteur idirana ao anatin'izay fibaikona mandritry ny terinandro ty zany ianao tokantranonao ao aza mitsahatra mibaiko aza mitsahatra mibaiko mba irodanany manda eo an'lohantsika zany zay zany ny amin'iny pasteur Alvarez fa dia zavatra ngezana izy tena ataoko hoe ny olona tonga teny tena natsapa zavatra tsy takatra ny saina pasteur tao anatin'ny vavaka nisy délivrance zay natao moa tao olona amin'arivo no nivoaka devoly tao ary mbola hitantsika tao fahita lavitra eto ihany ny vokatry reny délivrance teo reny pasteur Alvarez zay ngamba sao de manakambary anao makasika an'iny aloha zava-dehibe tokoa le fotoana tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny collégium manamotsa na ny tanjaky ny fahavalo ny herin'ny fahavalo ny zavatra tiako marina fotsiny teo amin'le délivrance pasteur marina tokoa le teninao hoe tena enjana be zany mahery vaika be le fanatrehan'ny tompo tao anatin'le fotoana pasteur ary dia maro reo olona nietsika aloha le devoliny dia vao niala le devoly aveo pasteur na tsary fanafana tsy ray tsy roa tsy folo tsy roapolo tsy amanjato fa minarivo mihitsy pasteur le olona natsapa fanafana nisy moa niakatra teny ambonin'ny estrade teny amin'ny fitenenana teny amin'nisynareo teny amin'ny pilipitra teny mihitsy fa misy any koa le tetỳ ambany zay nisy araky ny tenao teo vahoaka be de be ary mifanitsakitro le tetỳ ambany le nyroso nisy fiatsona moa nataon'ny pasteur teo hoe ianareo zay sambany tonga teo na mahatsapa hoe gejany fahavalo dia tonga reo olo reo de teo ambany teo zany nisy azay fietsena de niala le devoly aveo afaka le olona de tery ambony koa nefa nisy ihany koa pasteur nisy zany olona efa tsy afaka nidina tsony satria efa feno be le tetỳ ambany efa tsisy nametrana tongotra rehefa tsisy tsony de voatery tsy maintsy ajanona tery amin'ny gradin ny olona de teny ihany koa ny olona natsapa zay herin'Andriamanitra zay de nisy moa zany tena ninjera le olona tsy hoe ninjera hoe tsy livatra akory fa tratra le herin'Andriamanitra de niala le devoly aveo maro de maro izy pasteur ary voninahitra moa n'Andriamanitra teny amin'ny gradin koa mbola nisy an'izay be de be mihitsy ary misy andreo mpiara-miasa mpanao délivrance moa hoe niezaka ny taonan'ny olona le natsary fanafana ny tsipaka devoly niala reny de mibataina mba re malalaka de efa sahirana mihitsy zareo hoe tsisy toerana metrana le izy de fa ny zava-dehibe de zao afaka le olona rehefa aveo pasteur natsary fanafana koaba olona maro no tsapa zany pasteur voninahitra ho an'ny tompo zany tsy asatsika tsy asan'ny fiangonana tsy asana pasteur zany fa asan'Andriamanitra ary falitsika satria misy olona ndray votsy eo ampelantanany devoly miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy miditra ao amin'ny fiangonana fa miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay zava-dehibe pasteur zay ngamba fa iverenantsika ty Eksodosy toko 7 ty Andriamanitra pasteur tena ataoko hoe iendry Andriamanitra ary nametraka lalàna fiarahamonina tena hita hoe tena mety Andriamanitra zay no natonga nanteny foana hoe pasteur miteny amin'ireny olona zay nilaza manao hoe ny lalànao amin'ny didy folo ny lalànao amin'ny Baiboly lalàna ny testamenta taloha tsisy ilana azy tsony tena adosokevitra zany pasteur adosokevitra zany satria raha mijery an'ty tenin'Andriamanitra eto amin'ny Eksodosy toko 7 tsika de tena misy ilana azy ary zay pasteur hitanao ny mampatanjaka ny Amerikanina io ny mampatanjaka ny Amerika jerenao nge ny lalam-panorenana Amerikanina lalam-panorenana Amerikanina tsy miova isa taona zany ny lalam-panorenana Amerikanina tsy manao référendum isaky ny 10 taona zany izy na 20 taona ny azo io lalam-panorenana io efa naharitra tsy haiko na 20 taona zay io lalam-panorenana io pasteur tsy manao référendum zany ny Amerikanina ny tar zareo États-Unis fa ny azo io tena matanjaka io lalam-panorenana io ary mba fantatrao ny secretny Amerikanina izay namola volanan'io lalam-panorenana io de niainga tato anatin'ny Baiboly alleluia niainga tato anatin'ny Baiboly ny lalam-panorenandreo ary zay mampatanjaka be azy hatramin'ny androany niainga tato anaty Baiboly ary ny mpitondra Amerikanina mandrakariva tena matakatra zavatra atao anatin'ity Baiboly ity pasteur zay mampatanjaka be andreo de jerinao nge le lalàna hoe aza manangatsao foana ary aza mifandray tanana amin'ny ratsy fanahy ho vavolombelona mampidy doza zany zao ny lalàna ato aza manaraka ny maro anao ratsy
ary aza mamaly ny amin'ny adin'olona ivily anaraka ny manao maro anaraka ny maro amadika ny rariny amadika ny rariny aza mandravaka ny teniny malahelo eo amin'ny fandahara-teniny ianao raha hitanao maniny ombony fahavalinao na ny borikiny dia avereno amin'ny mahitsy izy raha hitanao ny borikiny izay makahalanao mionaka eo ambany entany dia aza malaina monjy azy ianao fa manapia ny namanao amahazo tokoa aza mamily ny rariny zay ananany malahelo eo aminao raha mananady izy manalavira izay teny lainga ary aza mamono izay tsy manatsiny sy izay marina ianao fa tsy anamarina ny meloka ho Jehova ary aza mandray kolikoly fa ny kolikoly majamba ny masony mahiratra sy mamadika ny teniny marina ary aza mampahory ny vahiny fa ianareo mahalala ny fonony vahiny satria efa mba ny vahiny tany amin'ny tany Egypta ihany ianareo jerenao ny zavatra rehetra Baiboly eo resaka fandaminana fiarahamonina manapiny namanao raha hitanao mivily ny namanao dia mba ahitsio izy raha hitanao mivily ny ombony namanao na miborikiny dia aza vela anjenjena ny fotsiny raha mienjera ny ombony namanao na ny borikiny dia mba apio izy anarina azy hitanao zany aza mandray kolikoly aza mamily ny rariny inona moa pasterany hoe tsy mety amin'izany inona ny tsy mety an'izany ka ilazany mpitondra fivavahana sasany fa tsy mila an'izany tsony zao eto amin'ny testamenta vaovao inona ny tsy mety amin'izany zavatra resahany Baiboly zany hoe aza mamily ny rariny aza mandray kolikoly ka tsy zany daholo ve zao zavatra hijoron'ny rehetrarehetra manapiny hafa ary jerenao fa ny olona efa nyteneniko teto ty ny olona manampy ny hafa amin'izao fotoana izao ny olona malaza jerevany pera Pedro ny mampalaza amin'ny pera Pedro ny tsy mahamopera azy tsy ny mahamopera azy ny mampalaza amin'ny pera Pedro fa mampalaza azy dia izy mpanao asa soa izy mpanampy ny olo-kafa ary tsy eto Madagasikara izy malaza fa trany ampitan-dranomasina any trany ampitan-dranomasina trany Argentina any izy mako Argentin izy dia men'ny filoham-pirenena Argentine fakasitrahana manokana izy eo izy lasa tany iny izy ny fotoana izy nakany hitanao fa ny olona manampy ny hafa amin'izao fotoana izao ny olona malaza ary olona kasitrahany olona atao anaty Baiboly daholo zany hoy izy eto amin'ny 15 raha hitanao ny borikin'izay makahalanao miohaka eo ambanin'ny entany dia aza malaina monjy azy ianao fa manapinina manao amahazo tokoa manapinina manao io zany pastera itsika mako zany misy mpitondra fivavahana hoe efa rava daholo ny lalàna ny testamenta taloha tsisy ilanana zany fa io izy io ary ilaina zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ilaina zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny aloha zany pastera Alvarez tena miteny amin'ny olona foana indrindrindrindra itsika mpivavaka hitanao io asa soa ataonao io misy vokany io pastera na hoelana hoaingana io asa soa ataonao io mety manao soa olona ianao androany dia nefa tsy rarahin'le olona ianao rapitso dia za miteny aminao io olona io tsy mirarahanao le nasianao soa mety manadino anao fa za dia milaza aminao iny soa nataonao aman'olona iny misy vokany iny pastera na hoelana hoaingana iny soa nataonao aman'olona iny misy vokany iny na hoelana hoaingana azonao zany na eo amin'ny fiarahamonina iny misy vokany na eo anatren'Andriamanitra iny misy vokany izany no mahatonga ny Baiboly miteny manao hoe araroty ny andro azo anaovatsoa fa miaratsy zao fiainana izao zany natonga ny Baiboly miteny manao hoe reseho amin'ny soa ny ratsy reseho amin'ny soa ny ratsy za pastera tena mampiresika ny olona foana jereo ny rariny manapy olona aza ty tena na izany iza misy anao dia zao manapy olona aza ty tena aza mieritreritra ny hoe za ihany ny fantatro tsy malalafa tsy ny tena koa fa na dia mimpanota koa nge pastera dia manao an'izany ny olona tsy mivavaka ny jentilisa dia ny tenany ihany ny fantany
inona mampiavaka atsika amin'ny olona tsy mivavaka raha ny zavatra ataon'ny olona tsy mivavaka ihany no toetra atsika fa ilaina mifanampy ilaina mifampitsinjo rehefa manome ho any manitra za pasteur ny zanako ny a tena zariko mihitsy ny zanako kely zariko ny zariko reo manazatra ny zanako a anampy olona ny any zanako na de mbola voaheri-taona ary de efa zariko anampy ny sahirana anampy ny manitra zariko mihitsy izy reo anana le toetsaina hoe tsy za ihany fa misy olona afakoatra anahy tokony ampiko misy namako tokony ampiko de za misy fotoana mame vola ho any zanako ndany ty meo any namanao ndany ty meo anitsy mahanitra itsy ndany ty meo anitsy olona sahirana itsy de tsy zany manome azy fa zariko mihitsy ny zanako mba hanome anana le toetsaina de ny zao mba ho fatany hoe mpanome izy ary mpanampy ny afy izy ary ho zatra am'zany toetsaina fa tsy maintsy manao an'izany izy ny azy zanako tsy ho zariko ho ty tena tsy mizatra ny zanako ho ty tena ary tsy mizatra ny zanako anamban'ny hafa za tena sarotiny mihitsy pasteur Alvarez am'izay le hoe manambanimbany olona zay ny tena mako mba efa olona ambany ihany taloha ary io le tenan'andriamanitra hoy izy eo amin'ny andininy fasivy vakio kely ane pasteur andininy fasivy a aza mampahory ny vahiny fa ianareo malala ny fony vahiny satria efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta ihany ianareo jerena tsara aza mampahory vahiny fa ianareo mahalala ny fony vahiny ny fony azonao na ny toetsain'ny vahiny satria nareo mba efa mivahiny tany amin'ny tany Egypta ihany zany hoe io ny ahy pasteur ozy izy andriamanitra nareo nefa mba mivahiny tany Egypta ihany ary fantatrareo ozy izy ny ratsaponareo fantatrareo ny toeponareo taminareo ny vahiny tany fa ianareo de nampahorin'ny Egyptianina de fantarareo tsara zany toepon'ny olona mpahorina izany fantarareo zany toepon'ny olona ambanina izany fantarareo zany toepon'ny olona andevozony zany noho izany aza mampahory olonareo satria ohatran'le ratsaponareo alahelponareo fony anareo mbola andevo fony anareo tany Egypta vahiny tany de ohatran'izany mahazo an'ireo vahiny ampahorinareo reo zany ny tsy ambanimbaniky olona satria efa ambany pasteur taloha ary fantaro tsara ny vesatra zany ambanin'olona zany asanao fantaro tsara zany hoe manahoana ny fonao rehefa ambanimbanin'ny olona manahoana ny fonao rehefa ataon'ny olona tsinitsinina manahoana ny fonao rehefa ilikilikin'ny olona manahoana ny fonao rehefa tsy asian'ny olona valeur ny ary tsy asian'ny olona ajany de enonao mihitsy ianao miafiafy kely mampalahelo ary eo anatin'ny sainao mba te hitsotra fa tsy mahazo miteny ohatrany eo amponao ohatrany hoe mba manana ny rariny ianao kanefa ny tsy omena rariny mba tokony hiteny ianao nefa tsy avela hiteny de hoy Andriamanitra nareo ngefa teo amin'ny toeran'ireo olona reo ihany zany ny pasteur ny tsy ambanibaniko ny olona manana trosa ny olona mahantra satria efa nahantra ihany taloha ary fantaritsara zany toepon'ny mahantra zany fa mampalahelo noho zany raha misy olona mampalahelo eo am'loanao vahiny eo anoloanao olona ambany eo anoloanao olona sarabady eo anoloanao tsy hoe latsaina izy raha tratran'izany zavatra izany tsy hoe esona izy na rabirabiana raha tratran'izany fa tokony hanampy azy ianao tokony hanampy azy ianao satria efa mba teo ihany ianao mafy ange pasteur zany izay taloha hoe tsisy hanina hoanina mafy zany zay taloha hoe mba hindrana akanjo aman'olona satria tsisy akanjo anaovany mafy zany taloha hitanao hoe zay zao za zao tsy nanana afa-tsy pataloha akiray pataloha ray veloro kely akiray zay mba nananako pataloha veloro zany efa hitanao eto amin'ny lohalika eto efa miala manify le hitanao lefa eo amin'ny lohalika eo mako reny pataloha reny no mialany de oarina eo fitombenanao de hitanao le pataloha veloro reny veloro zany izy misy volombolony zay fa rehefa mialany izy de miamalama le ananeo de efa miatataka izy manao an'iny de eto amin'ny fieny eto koa miatataka zay de atao amin'ny fitombenany ato efa ny ainanay zany
ny aina tao anatina fahantrana lalina, ny aina tao anatina fahoriana, fanilikiliana, fanambanin'olona. Dia ny fiarahamonina napetraka Andriamanitra eto hoe tandremo, sao dia mba efa tafity nareo, sao dia mba efa miakatrakatra kely ianareo dia manao tondasa tsitsarona, ririndasa tsitsarona. Fa izao aza manambany olona, manaova so olona, jereo ny rariny, fataro zay tokony fatariny. Za pastera mahita ihany koa ohatra hoe reny pastera miasikady reny, mba te hitory filazantsara izy ohatra, mba te hitory teny nefa mbola ao anatina ady. Efa ny ainako reny, efa ny ainako pastera zany nandedia tongotra zany, efa ny ainako zany hoe mba te hitory filazantsara ianao fa tsisy vola. Efa ny ainako za tsy mbo sa manao tsinotsinona na pastera tao fiangonako, na pastera any fiangonan'ny hafa, hitako hoe mbola miady mafy izy, dia tsaroko mihitsy zany hoe adiny lalovany zany. Dia mila manampy an'ireny olo ireny ianao pastera, ilaina manampy ny sahirana, ilaina manampy ny matra. Efa hitako zany hoe fianakaviana nanao tsinotsinona anay zany. Za tsy sa manao tsinotsinona ny fianakaviako, raha za pastera tsoroko aminao a, ny any fianakaviako apiko, ny any tena apiko ny any fianakaviako, apiko ny any mpiara-mivavaka amiko, apiko ny any ny olona manodidina, apiko ny olona sahirana. Mba misy olona sahirakirana kely any eny amin'ny fiarahamonina eny, mba mangatangata zavakely manampy manampy a pastera, satria efa ny ainako zany hoe na ilikiliky ny fianakaviana. Misy fianakaviana manana dia mba mangataka ny aminy ianao tsy omeny na ny ariariary. Ny ainako zany, dia rehefa mba misy fianakaviana mangataka eo amiko, tsy avelako andadilady ny amin'ny fianakaviako, tsy avelako andadilady raha mbola manana azo anampiana azy. Fantaro izy tonga eo, tonga dia fantaro pastera mba manana resaka kely atao aminao, tsy zany manko fa ina problema, tonga dia antaniko izy manana olana rabolinareo. Raha manana aty eny aty tonga dia anampiana, tonga dia tiany anapiko, tsy avelako andadilady zany, tsy avelako hoe tena kale izy manko tena mampalahelo, tsy avelako lasa lavitra ny resaka satria efa ny ainako zany. Litanao le mampiditra resaka dia tele tsy hita mafanareo mba fianakaviana ianteherana, dia mampiady resaka eo izy satria angataka ray alina, angataka roa alina, angataka telo alina, tsy avelako andadilady be pastera satria efa ny aina. Dia tonga dia mila fanampiana venareo, ina fotsiny ny olana aloha jereko ny anampiana anareo hoe ty zay, satria efa teo ianao ny ala. Dia fantareo tsara le fomba firesaka le mandadilady, fantareo tsara le hoe ao anatina amin'ny lelam-paladia, fantareo tsara le hoe mba miresaka tsy avelako anao an'izany ny olona manatona na tsy fianakaviako fa reny olona piko reny. Dia manampy pastera raha mbola misy azoko atao. Dia zany le izy ka lalàna atao anaty baiboly zany, ary tsy voazao tsika nanao an'izany, tsy androany namorona zany fa efa tamin'ny andro Mosesy no nipetraka zany lalàna fandaminana fiarahamonina zany. Ary raha ny pastera no mitrandraka miexploite an'io, hain'ny fiarahamonina miexploite an'io, ilamina pastera ny fiarahamonina eto Madagasikara, ilamina fiarahamonina eto amintsika, raha haitsika ny mijery izay voalaza ny baiboly io pastera Alvarez. Mazava dia mazava zay fanazavanao zay pastera, ary hitako hoe tena mafonja ary tena azo raisina, ary tena tsy azo hoe hoditsita tokoa ty baiboly ty pastera, raha zay fanazavana nentinao teo zay, fanampinany hafa fitiavana namana izay a, fa dia baiboly mihitsy mampianatra ato amin'ny andininy faefatra. Dia misy zavatra kely ohatrohatra zao mahataitra anaty eo, dia hoe raha hitanao mania ny ombo ny fahavalonao, ny ombo ny fahavalonao, Andriamanitra miteny ny fahavalonao, dia namboriko izy dia avelao ho any mihitsy zany. Dia ozy izy ambandreo hoe raha hitanao andimy, raha hitanao boriky zay mankalanao sady fahavalonao le olona no mankalanao le olona, dia ozy izy ambany eo, dia aza malaina monjy azy ianao fa manampiny namanao. Ianao zany mieritreritra le olona ho fahavalonao, ianao mieritreritra le olona ho mpankalanao, fa Andriamanitra nefa mahita le olona hoe namanao io, namanao io. Atao amin'ny tovitovy amin'izay ny ato amin'ny liko atoko fahinato pastera vakiko le izy andininy fafito amby roapolo, so vakiny hoe liko atoko fahina andininy fafito amby roapolo. Kanefa hoy izaho aminareo izay miaina, tiava amin'ny fahavalonareo, manaova soa amin'izay mankala anareo, misaora izay manozona anareo, ary mivavah an'izay manisy ratsy anareo. Ary raha misy mamely ny takolako anankiray dia atolory azy koa ny anankiray, ary raha misy maka ny lamanao
aza lavinao na de ny akanjonao azy meo za rehetra mankataka aminao ary raha misy makan'zay anananao de aza manaraka zany aminy ary arak'izay tianareo ataon'ny olona aminareo no mba ataovy aminareo koa indiny fa 2 mbola toy izany ihany fa raha izay tianareo ihany no tianareo inona mo soa tokony ho anareo fa na dia ny mpanota aza de mba tiany azy ary raha zay manisy soa anareo ihany no asianareo soa inona mo soa tokony ho azonareo fa na dia ny mpanota aza mba manao izany ihany indiny fa 7 ary raha zay mampisambotra zay atainanareo fa mbola anonotra ihany no inona soa tokony ho azonareo izy raha zay ihany no omenareo ny mpanota koa mba manao toy izany hita mihitsy paster fa ity lalàna ty dia tsy nataon'olombelona ity lalàna ty fa avy amin'Andriamanitra ary mbola mafisin'i Jesosy hoe raha zay namanao ihany no tianao raha izay miarabanao ihany no arabainao inona mo mampiavaka anao am'izany amin'ny olo-kafa fa tokony ohatra Andriamanitra zany de mampianatra antsika hoe tsika tsy manam-pahavalo olombelona zany tsika fa raha mbola misy soa azo atao amin'ny olombelona raha mbola misy soa azo atao mpiara-monina amintsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe raha misy manisy ratsy anao de aza manozona azy zay mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra teneniny ianao mieritreritra le olona fahavalo ianao mieritreritra le olona mankala anao fa raha manisy ratsy anao le olona de mbola tenen'Andriamanitra hoe mivavao anazy aza manozona azy fa misaorana azy ary raha misy mamely takolako avy de atolory azy koa ny havanana raha misy milaka ny lambanao dia aza manaraka zany fa omeo anazy any zay nalainy Andriamanitra zany tsy tia nisy olana mihitsy paster tsy tia nisy gidrakidra tsy tia nasaro zavatra eo amin'ny fiarahamonina ary tia ampianatra antsika an'izany tompo hoe ity lalàna ty ne dia tsy lalàna tany tsy mipetraka lalàna tany amin'ny testamenta taloha paster fa lalàna ny fahasoavana izy ty amafisin'i Jesosy izy ary amin'ny testamenta taloha hoe testamenta vaovao hoe le lalàna talohany ka ohatra zao fampiasana azy hoe raha misy maka ny lambanao de aza manaraka zany fa meo azy raha misy mangataka aminao hoe miaramo ny mailo ray de miaramo ny mailo roa misy zany hoe misy fitiavanamana manokana mihitsy zany miainga avany aminao ary zany fitiavanamana zany paster raha maha-olombelona tsotra zany olo tsy vitanao mamolaka ny sainao am'zany paster fa tsy maintsy mila ny herin'Andriamanitra ianao ary mila fitarihan'ny fanahy masina ianao mila manolo tenao an Jesosy ianao va afaka manao an'izany satria raha ny olona mankalanao zao ve fahavalonao zao ve de ahoana moa nafitanao mbola hivavaka ao anazy araka ny teny paster teo hoe raha misy olona manambaka anao na manisy ratsy anao satria anao tsy tena zavatra de zao mizaka mandamina le zavatra ianao tsy ho vitanao zany raha tsy manana fanahy masina ianao nefa ny fanatetana amin'ny sitrapon'Andriamanitra ty paster de mampilamina ny fonao aloha voalohany mampisy fiadanana mampisy fitsarana ary ny fandikana ty ten'Andriamanitra tya mampisy olana saribahana vo maika manakorotana fiarahamonina vo maika mampisy zavatra tsy mety milamina mihitsy zany ao am'le tanàna misy anao na le fiarahamonina misy anao na ny ankonanao raha vao dikanao ty ten'Andriamanitra ty hoe raha misy olona ohatra hoe araka ny ten'Andriamanitra ty hoe 5 raha hitanao brika zay mankalanao mioaka amin'ny ambanin'ny entany de ozy ny ten'Andriamanitra de aza malaina amonjy azy ianao fa manam-pina manao mahazo tokoa ohatra hoe am'izao fotoana zao moa tsy de misy olona mampiasa briky zany paster fa ohatra hoe misy olona tena tsy tianao zany amin'ny fiarahamonina halinao misy le olona mpiara-vodirina aminao eny an-dalana eny maty tampoka le tomobile entiny paster de mbana rabe nefa ianao sedra mandalo de ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza mijery fotsiny ianao hoe io avaka mpineny ay mbola aiza nefa ny azo anao e be deabe zany olona miteny an'izay mbola aiza nefany olona vao manomboko zao de avy anao sady memeny hoe tsy meloza ady mpiakakaka anao me fozy ny ten'Andriamanitra tsia ndany izy apio mihitsy raha azonao tao de ndany anao manofisia le tobile le olona tsy tianao mihitsy le mankalanao zay verinao fahafahavalonao amin'Andriamanitra iny olo mbola namanao foana iny olo paster zay nisehon'le fahasoavana paster zay le izy pasteur Alvarez io zatra rehetrarehetra io zany za zany tena manoro lalana amin'ny olona itserin'izao fandaran'zao hoe mahasambatra kokoa ary ny afahana ela velona de ny manao soa raha teo ela velona ianao dia aza manaiky ho tambe saran'ny alahelon'ny hafa io manko paster tady dio tsara nge zao hoe aitsika zany ndraindray eo mbadiny eo zao izy ny ten'Andriamanitra hoe andiny fahavalo ary aza mandray kolokolo fa ny kolokolo majamba ny masony mahiratra
tsy mamadika ny telony marina io alahelo-n'olona mitambe satria nge paster ka zavadoza zavadoza any amin'ny taranakitsika io ary zavadoza ny amin'ny akonatsika io itsika zany ny olona zany pasteur Alvarez de tena jamba am'le hoe atao fotsiny rangazy azahoana vola na fomba ahoana ataovy azahoana vola mavita trano tsika mahazo tomobile tsika de zao ny ao an-tsain'ny olona mavita trano izy vita tamboho manodidina de vita vavahady tsara tare mipetraka ao amin'ny trano izy misy alika miambonao de milamina izy ambony fandrina am'izay matory mijery télé izy zaby mieritreritra hoe vola ihany ny mampandeha fiainana azonao vola ihany ny mampandeha fiainana de tena mahazo trano ngeza be izy de mahazo tomobile izy de milamina fiainana fa attention pasteur fa raha alahelon'olona ny nahavitanao an'io alahelon'olona ny nahavitanao an'io tsy ho avelan'io miada an'izany ianao tsy ho avelany io miada an'izany ianao ho tratrana cancer any amin'ny tsinainao ianao ho tratrana cancer any amin'ny tranonjaza ny vadinao io zanakao io arary lavo izy tsy manozony tsika to tsy asalama vady amanjanakao io vola azonao amin'ny alahelo zay nge le fitenin'olo hoe azo tamin'ny Clodoka de mivoaka amin'ny makarakara zay le fitenin'olona pasteur Alvarez azo tamin'ny makarakara de voaka amin'ny Clodoka azo tamin'ny makarakara de voaka amin'ny Clodoka mitovitovy ihany zany fa tsy mahasambatra anao zany io alahelon'olona io zany ny any ny ampitandremako pasteur atsika ampitandro filaminana atsika ampitandro filaminana gendarme police olona mba manamanana fahefana kely reny jerevony nge pasteur za mahita ampitandro filaminana mihitsy mahazo 500 000 isan'andro izy le kolokolo io manakana tomobile de sakanana le express kely fa mitondra entana mitondra éponge kely amboniny eo na mitondra latabatra kely andeha ho lifindra trano ahoany ty latabatra ty ahoany reto sakosy reto mihoatra ray sakosy tsy mety io tsy ara-dalàna io mena contravention anao de io fa milela-paladio le chauffeur karanga marina karanga za tena mba natao nihoatra kely ange le sakosy tsy nihoatra ray niranga nihoatra ray kely io de manina fa zanako ane marary any an-trano e de tena mba ivy de anenjika vola ivy de atina fanafody tsy tia lalan'zany contravention any amin'ny centrale ny elaela de iny le olona zany fa mba au tribunal de mba ozy izy zany le chauffeur mba 25 000 ary meko anao tsy mahavita an'zato io ny karaman'le mitondra an'le entana zara raha misy 150 000 azonao zara raha misy 150 000 ny lasante 50 000 ny ofana le tomobile 50 000 le 50 000 zany mba hoe any anjehana vidina fanafody lasa mpitandro filaminana ndray de iny le chauffeur fa nalahelo ery sady mitondra le tomobile ny lasa le 50 000 malahelo inona zany ny fanafodin-janako inona ny hoaniny zanako any an-trano androany lasa ndray le 50 000 kely mba entiny karama malahelo amin'io fony grave be io pasteur zay alahelon'io olona io zay de erinao fa alery voako le ty 50 000 tsy namelako iny kandrako iny mahazo 500 000 fa jerenao ge inona no nitsangana teo amin'ny fiainanao ry mpitandro filaminana raha nahazo 1 million isan'andro ianao nahazo 500 000 isan'andro tamin'io alahelona chauffeur io inona no nitsangana tamin'io fa jerenao tsy amelany devoly ianao raha tsy miboboka labery isan'andro le alahelon'olona teto laninao tamin'ny labera na mivady amanjanakao ara tsy velona azonao laniny tamin'ny mamimamo izy tsy maintsy mamo izy isan'andro ary io vola io pasteur tsy avelany devoly anangananao trano zany io vola azonao tamin'ny alahelon'olo tsy avelany devoly manangana trano amin'io anao fa na io laninao amin'ny labera na io laninao mitoka na io laninao mitsaky na io laninao mivehivavy jerev fa tsy mahatsangana ninina aminao ary angony ange io vola io hoe fa amin'ny fotoana io miangona de marary ny zanakao amin'ny fotoana io miangona de marary ny vadinao amin'ny fotoana ianao managom-bola hoe mba hividy moto tsika mivady fa anana hividy tomobile fa jeretsy vitsy mpitandro ny filaminana mahazo tomobile tsara zany raha continuenao zany izy hoe mahazo 500 000 isan'andro amin'le kolokolo kely na 1 million isan'andro de raha mahazo 1 million izy ohatra raha ivolana ange izy tokony azo 30 millions ao anatin'ny 1 mois monjy izy tokony azo 30 millions safia ao anatin'ny 5 mois izy
mahazo 150 millions 150 millions zany mahazo rextone tsara be mahazo 4 raha rextone tsara be zany fa jerenao raha mahita mpitandrona filaminana mba manana rextone zany zara raha manana moto de 4 relina kely le 4 relina kely na mpitandrona filaminana indraindray hitiny mba hananana fa tsy manana ianao na de 205 ary tsy avelan'ny miala helin'olona manangan-javatra zany ianao ary jerenao ny trano ipetrahanao ange ianao milaza fa mahazo 250 mille isan'andro raha 250 mille isan'andro ange ny azonao e amina kolikoly mahazo 7 millions 5 zany ianao ambonin'ny karamanao par mois mahazo 7 millions 5 sur plus ianao zany ambonin'ny karamanao a fa jere aizy io 7 millions 5 io inona ny mba azonao mba jereo fotsiny atram'izay nanao vadinao ny kolikoly io inona no azonao inona ny natsanganareo mivady fa tsy avelan'ny devoly manangan-javatra zany nareo fa zay atsanganareo vidy télé ianao vao tsy après volana io de maty vidy moto ianao manahirana anareo zay zava-razonareo mividy kely andrena na ino zanakao sasatry miditra hôpitaly na io vola io laninao amin'ny vehivavy de jere fa oren'ny vady aman-janakao fa ianao tsy mahatsangana vila amin'io zany amin'ny kolikoly io raha mahazo 500 mille isan'andro fotsiny olo io paster amin'ny kolikoly de mahazo 15 millions zany par mois zanao mahazo 15 millions ambonin'ny karamana izy nefa jereo inona ny natsanganao tamin'io 15 millions io e raha piasa tsotra zao raha olona tsotra mahazo 15 millions par mois zany efa hitanao songadina hoe nahazo trano io nahazo tomobile fa jere ianao mpanao kolikoly io inona natsanganao nareo piasa ny domaine ianao manana fahefana kely etsy amin'ny faritany manisy ny manamboatra papier manao tsindry azo lena manararoatra olona io ianao piasana fitsaranao amin'ny fitsarana manambaka mampitomany olona isan'andro inona ny natsanganao tamin'io ranomason'olona sy alahelin'olona io zay ngely izy paster fa tsisy nininona mitsangana io paster Alvarez tsy mahatsanga-javatra amin'ny alay arina manangana ary ianao mahatsangana ao amin'ny vilanao io de jerenao zavatra hitsanga amin'ny vilanao fa tsy ampahita mitsofoka ao amin'io trano natsanganao tamin'ny alahelin'olo io ditsika to raha mahita tory ianao amin'ny alina tsy mahita tory zany anao fa korotanyny devoly eo anao ary io trano natsanganareo menakavy amin'ny alahelin'olona io jerenao fa ranomaso foanany eo mampitomany ny vadinao tsisy filaminanao paster tebiteby lava ny iainanao ao fa tsisy filaminany zany ao azonao ka za de miteny paster Alvarez hoe zany na tonga ny baiboly zay lazako hoe le izy lalàna ny fiarahamonina eto le mandray vola nge tsy maninona e za zany za moa nanotanina olona ambony olona piasa zay ndray andro paster Alvarez olona manam-pahefana izy zany de ahoana paster ozy izy le am'le asako za ndraindray ozy izy men'olona vola am'le asako satria mba misy fotoana ozy izy manome fahafalipo izy satria vitako ny dossier ny voaka ny taratasany de mba nandresy izy tany fitsarana manana ny rariny izy manao kolikoly ve ao izy izy raha mba mandray fifaliana avy am'le olona tsy maninona zany misy zavatra koroa ne fandraitsam-bola ny iray mandray vola amin'ny alahelin'olona ianao fa ny ray mandray vola amin'ny fifalian'ny olona za paster Alvarez za mitondra tomobile azanao ny papier ako ara-dalàna papier ny tomobile ako rehetra ara-dalàna fa za raha vao mahita polisy mba hitako hoe miasa tsara eny ka mba manana ty aposy de mamy azy tsy hoe matahotra no savaikiny ary tsy hoe tsy ara-dalàna ny papierko de iny raha lahy kolikoly azonao fa za manome aty raha laha mba misy evitiananareo kely izy io kely fa mandraparivony andro nareo nefa nitsangana teo de mba manome kelikely raha lahy tsy kolikoly fifalin'ny foko za ary tsy hoe sakanany azonao fa misy fotoana za mihitsy no mijanona satria hitako hoe mba mila sakafo kely mba mila anina kely de mamea vokatry ny foko zay ary fifaliko nanomezana zay azonao zany be da za ohatra anao zao paster mandray vola azonao be da be olona naray valim-bavaka netiko amam-bavaka za tsy miteny aminy hoe manatono amin'ny braoko za tsy manery azy hoe tsy maintsy mandalo amin'ny braoko zay tahin'Andriamanitra rehetra de manome vola fa le olona mahatsapa tena tahin'Andriamanitra zay paster faly zay tram'izay mivavahana zay nandray valim-bavaka zay ty paster mba misy zavatra kely
raisiko ampifaliana izy nanome ampifaliana azonao tsisy alahelo de mahasambatra azy fa io alahelon'olona eo fandraisana vola faharoa alahelon'olona zay zany le voalohany zany mandray vola ampifaliana ianao de azo atao tsara ka raha ohatra anao amin'ny fitsarana any amin'ny polisy any amin'ny gendarme any amin'ny bureau-mpanjakana any mba misy olona faly mpisaotra betsaka fa raha tsy anao tonton tena tsy vita iny dosiny tena faly mba tonga zay tsy hoe inona kory fa mba tonga ampifaliana fa mariky mifankasitrananao ty mba misy kely valopo kely raiso rahalahy raiso fa fifalian'ny olona nanomezany an'iny ary avy tanao zavatra iny rehefa fifaliana raiso fa raha ianao no nanery an'le olona igadra amin'io ianao iratsy be io resaka io ny ao amin'ny fitsarana ka tealalana zany gadrany nao tsy maintsy 2 millions saiky ny alohanao iny le olona fa mirotoroto mivarotra tele mivarotra automobile miazakazaka re amin'ny fianakaviany mba amondoa le 2 millions 5 sepotra mihitsy izy avy any tena de falery anao nandray an'le 2 millions 5 nefa le olona nalahelo na amela izy mitondra oziny iny paster aza raha mazava zany fomba fanomeza zany raha vo misy alahelon'olona sy ranomason'olona ao niterenao io olona io andovola tsy mahasoanao io paster Alvarez andininy fahaenina paster de zao le izy anta Eksodosy toko fahatelambola andininy fahaenina telo hoe aza mamily ny rariny zay ananany malahelo aminao raha manana ady izy manana tokoa zay fanazavana zay teo paster hoe misy kalazany olona manana fahefanana manana pouvoir ka izy any amin'ny toerana zay maro samihafa any le hoe abus de pouvoir hoe mety any amin'ny orinasa zay misy anao any de mety hoe manana fahefana ianao am'le mpiasa sy ny asa zay ataony ambany fifezanao de lasa ianao manao abus de pouvoir manao abus ianao am'ireo mpiasanao reo fanararotazy fanarotana dia zay zavatra zay raha amin'ny baiboly araka zay teninao zay paster na any amin'ny toeram-piasana io na any amin'ny birao maro samihafa any na any amin'ny toerana maro samihafa zay na ao tokantrano aza ka misy an'izay toetra zay dia raha mandrara mihitsy ny baiboly hoe tandremo tsara le abus zany fa tena mahatonga an'le fifandraisanao sy Andriamanitra zany tapaka le fifandraisanao sy amin'Andriamanitra ary raha vao tapaka zay fifandraisanao sy Andriamanitra zay satria ianao zany mieritreritra hoe voanao le olona voanarotinao le olona de voanao de ianao mieritreritra hoe tena neto ny fiainako fa tapaka ianao sy Andriamanitra tapaka de lasa manana fahefana aminao de voly ary manana misy varavarana misokatra zany eo amin'ny fiainanao ka raha misy olona zany tia mely anao de voly anao zay paster raha zay araka le tenao teo koa paster de hoe isika olona zay mba notahin'Andriamanitra kosa ano contrepartie an'izay de hoe ambadika zay kosa rehefa nomena rariny ary ianao le malahelo rehefa mba nahita rariny ary ianao rehefa mba nandefitra taminao ny olona ka mba nanao zavatra zay tokony natao taminao de araka ny tenao teo paster be de be ny olona ingrat hoe tsy malala misaotra tsy mahay makasitraka ohatrany hoe adala fiveran'ny hafan'le mba nanao ny rariny sy nitsiny fa tokony mba hatsapateny tsika paster ankasitraka ary na dia mivava fotsiny areo misotra ary raha misy moa ny azo atao akoatran'izay de aleo hoe tena manisy soa zay araka ny tenao zay paster hoe manisy olona tsy mahafaty antoko ary tsy anenenana mihitsy paster indrindra hoe fa manazo rariny ianao mba nety le fiainanao nandeha tsara le fiainanao vokatra lay famarinana nataon'ny hafa vokatra lay fanekeny hafa le tenin'Andriamanitra fandrindrana fiarahamonina de zao tokony mba hatsapateny ianao mba mila manao zavatra koa hoe mba misaotra tsy voatery hoe manao zavatra ara-bola zany hoe fa na de mivava azy raha misy moa ny azo atao koatra zay de afaka manao paster zay le izy paster Alvarez ataoko fa tena zava-dehibe zay zavatra nampianaritsika androany tetsy paster ny resatsika ny lalàna amin'ny fiarahamonina ny amin'ny fifampitondrana izay mahasoa atsika za zany miteny foana paster jereo ny rariny sitsiny fa aza de diso manarary ohatra fa sao de ahitandozy io fa alohatsika ivavaka isotra ny tompo paster ataoko fa ampy aloha zay ifampianarana androany izay ivavatsika misotra indrindra tompo fa de zava-dehibe ny anaranay zay fampianarana izay fifampitezana fifampitondrana ho andreto olona ireto izany fampianarana zany ane de hitahinao andreto vahoaka ireto ary hitahinao zao mpanaraka ny fandarana izao mba aizanay mahay makasitraka mahaizanay mandray zavatra avy aminao ary hitahinao anay manokana misotra indrindra tompo izao mpanaraka an'izao fandarana zao de ho tahinao amin'ny lafiny rehetrarehetra misotra raha eo amen amen
zay se indray paster valesy nyresaka ny fanaovantsika teto androany sy fampianarana lehibe mito izy ty raha mipitso ity fampianarana goavana ity za mino fa hotahina andriamanitra manokana ianao ary andray fahasoavana ianao a mirary ny fahasoava izy ty zany paster misy fandarana vaovao mpanao fifaninana amitsika zany hoe a izy fifaninanana manokana ato ato mahakasika izay zavatra nyresahina momba ny Genesis sy ny Eksodosy izy io zany mety fifaninanana mety ataotsika isam-bolana mety isam-bolana ny amin'ny zavatra zay nyresantsika teto isaky ny fianarana dia mba misy valisoa zaraina ho atiny mpijery sy mpanaraka fandarana ho resantsika ihany manaraka ny votoatin'izay rehetrarehetra zay paster Alvarez zay fa dia mametraka ny mandram-peo na mandram-pitafa veloma tompo veloma tompo